manolotra ny arahaba tompoko ny vararaza malefaka mamatra ny toetry ny androntsika raha amin'ny rampitso vokatr' izay indrindra dia mbola ho maina trany aloha manenika amin'ny fahatra maro eto Madagasikara. Vinavinaina ahazo vahana miandalana izay vararaza izay manomboka amin'ny alakamisy makany amin'ny farany herinandro. Arak'izany ary dia ahazo orana tandrifin-drahona ny any amin'iny ilana atsimo atsinanany Madagasikara iny, andrahona na anjombona indraindray ho any ilana atsinanany voatany. Ny alakamisy alina na ny zoma ho avy izao kosa dia tombanana hitatra tsikelikely amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana sy avaratra atsinanana izay orana malefaka somary miatoato izay. Ny maripana ihany koa dia isy fidinana misongadina manomboka amin'ny alakamisy makany amin'ny faran'ny herinandro ho an'ny voatany sy ny morotsiraka atsinanany Madagasikara. Andao jerena amin'ny antsipiriana ary mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny amin'ny manodidina ny Samborano, morotsiraka Sava, Ambatsoa, torak'izay ihany koa morotsiraka amin'ny faritra atsimo atsinanana, Anosy ary Androy. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ny aoriany ny zavona na zavy tamin'ny maraina. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny morotsiraka amin'ny faritra atsimo atsinanana, Anosy ary manodidina ny Ambovombe sy Amboasary. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary ololovan-drahona mahalana aza ny amin'ny miatatany ny faritry Melaky, Menabe, manodidina ny Bongolava, ny ilany andrefan'ny Tasy, Vakina Karatra ary Amoromani. Raha ny maripana ho amin'ny rampitso izay izao dia somary mbola angatsika ihany aloha ny voamaraina indrindra ho an'ny voatany manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 14 degré zao maripana ambany indrindra fa hafana kosa izay rehefa atoandro mety hananka 20 na 17 degré maripana ambony indrindra ho an'ny voatany. Morotsiraka atsinanana eo amin'ny 15 hatramin'ny 20 degré ary 15 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananka 14 degré maripana ambony indrindra ny amin'ny faritry Melaky sy Boeny. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia ahazo vahana aloha ny varatraza vokatr'izay indrindra ahazo orana tandrifin-drahona ny amin'ny faritry Vatovavy, Fitovinany, Atsimo atsinanana ary Taolagnaro. Andrahona mety arahana erikerika manify indraindray ny ilana atsinanana ny voatany. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety hitoetra ihany ny zavona amin'ny maraina ho an'ny faritra anatiny. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 5 hatramin'ny 13 degré zao ho an'ny voatany, izany hoe somary isy fidina misongadina aloha zany ny maripana ambony indrindra. Morotsiraka atsinanana kosa eo amin'ny 15 hatramin'ny 20 degré ary 15 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Andao faranana amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny zomary izay araka ny efa natsidika teo moa dia ny varatraza no amaritra ny toetry ny androntsika. Vokatr'izay dia ahazo orana malefaka somary miatoato ny morotsiraka atsinanana iray manontolo manomboka avy any Sava hatrany atsimo atsinanana. Andrahona na anjombona mety arahana erikerika manify kosa ho an'ny faritra loatra mangory, ny ilana atsinanana amin'ny faritra Sofia ary ny ilana atsinanana amin'ny faritra ny voatany. Ny faritra hafa moa dia ifandimbeny ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray dia angatsika aloha ny andro amin'ny ankapobeny ary ahazo vahana tanteraka mihitsy ny volonandro ririnina eo amin'ny 4 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny voatany, 13 hatramin'ny 20 degré morotsiraka atsinanana ary 19 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 13 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Boeny. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.